volana martsa enina amby roapolo sy roa arivo ny Conseil national des femmes de Madagascar dia nanao an'ity atrikasa ity izay namorinay ireo vehivavy parlementaire, misy lehilahy ihany koa parlementaire mba hanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo mahakasika ny fanaovana lalàna, eo ihany koa ny fanaovana tsisika na plaidoyer dia fanamafisana koa ny resaka leadership politique indrindra moa hitondranay fanazavana misimisy kokoa mahakasika ny fahasalamana ara-pananahana na ny droit de santé sexuelle et reproductive à Madagascar. Ny tena tanjona amin'ity atrikasa ity moa zany dia mba sitomana bebe kokoa ny sain'ireo vehivavy sy olombavambahoaka sy ny lehilahy koa amin'ny olana ara-pananahana eto Madagasikara, satria dia tena tandodom-boza ny ankizivavy sy ny vehivavy eto Madagasikara amin'ny resaka fahasalamana ara-pananahana io. Ka no tena tianay hatongavana dia mba tonga any amin'ny ratification an'izany antsoina hoe protocole de Maputo zany Madagasikara, satria dia tsika no firenena anatin'ny firenena anankiroa sisa tsy nanao soni an'io protocole io aty amin'ny faritry ny SADC. Ka izay koa zany ny antony marina fa mety mbola miantona kely tsika amin'izao fotoana izao ao amin'ny Union africaine, fa tsy masakana izany satria mirariana koa ny firenentsika hivoaka amin'izao crise izao dia hiverina ara-dalàna ny fidirantsika mpikambana ao amin'ny Union africaine. Ka mba rehefa tonga izay fotoana izay dia mba ho ratifie io protocole de Maputo io. Izay no tena anton'le atrikasa atao eto anatin'ny roa andro. Fa ankoatr'izay nefany dia misy ihany koa ireo tolo-kevitra izay hoentinay avy eto amin'ny Conseil national des femmes de Madagascar manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao, manoloana ny olana enjady amin'ny vehivavy izay iainany isan'andro isan'andro. Ka ifandimbiasanay telo mirahavavy eto inona moa zany no mba tolo-kevitra omenay koa ny gouvernement amin'izao fotoana izao, omenay ny fitondrana refondation amin'izao teteza mita zao, tolo-kevitra avy aty aminay amin'izay misahana ny mombamomba ny vehivavy anay izay dia manomboka ataon'iny.